Tutoriel ity ho an'ny olona mba efa nianatra gitara sy mba efa lasalasa lavitra kokoa amin'ny fahaizana gitara indray tsy natao ho an'ny débutant kosa anefa. Eto sika dia hianatra mahakasika ny atao hoe bending. Bending io teny anglisy milaza fa mampiakatra corde isika. Ohatrany ahoana ary ny fanaovana an'izy. Ny ianarantsika anazy dia ny deuxième position amin'ny gamme pentatonique no izarantsika anazy eto amin'ity vidéo ity. Raha ohatra zao ataontsika tonalité ré ohatra ny angalana anazy dia eto ny deuxième position amin'ny tonalité ré. Ina no ataontsika bend ary aiza ho aiza tsika no anao bend. Ny atao hoe bend dia ohatra ny tia hitendry ré ianao fa do no tendrenao dia ingainao le corde ohatra ny do ré zao dia atao hoe ingainao ohatra ny do ré mi zao ohatra ny do ré mi zay zao fitendry tsotra dia afaka atao hoe ohatra ny ahoana raha ny fanaovana an'izay. Ny bend afaka ataonao demi-temps ingainao zany hanenjika feo demi-temps le corde na manenjika un temps na un et demi-temps. Ohatra raha ingainao ny ré dia ataonao manenjika feo na mi bémol na mi na zavatra hafa. Ohatra ity zany zao raisitsika ohatra ny do eto zao ohatra ny do ré mi tsy do io fa raisitsika ataontsika hoe do ohatra ny solfa zany do ré mi ohatra dia raha un temps no ingaina dia ny tananao ratsan-tanana anankitelo no manosika an'le corde hiakatra any ambony. Raha ohatra indray hoe demi-temps l'izy dia na ratsan-tanana ray manao anazy dia mety ohatra ny zay zao ohatra ny eto zao le demi-temps tiana alaina dia ohatra mety aka ohatra tsika matetika rehefa amin'ny deuxième corde na corde voalohany tandremo sao dia corde copie no vidinao fa tapaka mety hipitika any amin'ny masonao any fa eo amin'ny deuxième corde dia raha ingainao ohatra hoe un temps na un et demi-temps dia tsy maintsy anankitelo foana tsy voainganao amin'ny tanana anankiray zany io na le corde le tena hoe manify indrindra ny ampiasainao dia tsy voainganao io. Raha ohatra zao no aka ohatra ny raintsika ohatra ny do ré mi dia ohatra ny dia afaka ataonao un et demi-temps ohatra ny zay zao un et demi-temps dia ohatrehetra ny hatrany akotrananao l'izy. Misy koa manao bend amin'ny karazany hoe ratsan-tanana na ny index na ny annulaire no anaovana anazy. Tsisy olona manao bend amin'ny ity tanana ity loatra fa misy fa vitsy zany fa matetika na irito na eto dia ny tena betsaka indrindra ity annulaire ity no anaovana bend. Raha ohatra kosa nefany ohatra ny do ré mi fa na hoe do ré mi fa ohatra ny zay zao mety ihany fa mila mitandrina antsika satria rehefa tsy voatosika tsara io dia manapaka corde tsika. Izay indray raha ny astuce kely androany resaka bending dia aza adino ny manisy réaction sy manao partage ity vidéo ity. Misaotra tompoko.